Raha jerena zao ilay site web antsika dia tahaka izao, io zao izy amin'ny ordinateur portable azafady nisy tanana. Io a tapihana ilay adresy web www.madagascar-circuit.mg dia miapparaître io izy, dia afaka amidantsika ireo daholo ny direction manao ohatr'izao a, dia ohatra tsika hoe hijery ny toro anankiray ohatra, hijerintsika an'ity site an'ity hoe ouest de Madagascar aty a, dia rehefa cliquer-na iny a, mipoitra ilay ouest de Madagascar dia mipoitra iny kay tsy toro kay izy iny, azafady tsy toro izy iny fa destination, fa mankany aminao circuit tsika, makeo aminao circuit tsika, dia rehefa mi-cliquer aminao circuit tsika dia mahita ny circuit rehetrarehetra, daholo ny circuit rehetrarehetra, dia hitsatoka anankiray tsika ohatra hoe ny confit du grand ouest, mialatsiny tsy dia mahita ny frantsay a, confit du grand ouest, dia rehefa cliquer-ntsika ilay confit du grand ouest dia mipoitra hoe ito a ny description an'ilay toro, dia ireto a ny photo, dia ato amin'ny hoe toro-planina ato, ao a ny itinéraire hoe zao premier jour, zao deuxième jour, zao troisième jour a, dia ato a ny galerie photo, karazana photo hitany amin'iny grand ouest iny araka ny itinéraire, dia ato ny itinéraire hoe Antananarivo, Antsirabe, Antananarivo, Morondava, Belotsiry-Biana sy ny sisa. Hijerintsika ohatra hoe mandeha ve ny location de voiture dia efa mandeha ihany koa ny location de voiture, ny car rental zany, dia ireo ny sary ao anatin'ny location de voiture. Mialatsiny miramirama kely fa miramina ilay connexion, dia aty ambany aty moa zany mipoitra ihany hoe reto ny toro proposenay raha ohatra ka miaraka aminay nareo. Efa mandeha ihany koa ny livre d'or, ny guest book, mandeha ny livre d'or dia misy tao anaty Facebook. Ito aloha zany hoe formulaire felon'ilay client raha ohatra izy ka te hanohatra, dia reto zao misy tao anaty Facebook nalaina moa, misy nanaovana mpalampapampa kely teo, ity zao tena tao anaty Facebook. Dia efa mandeha koa ny contact, base de contact koa efa mandeha, io ny adresy sy ny mail azahoana ny Guide Madagascar circuit, miramina kely ilay connexion, miramina be, dia eto moa zany somary nasiana animation kely ihany mba tsy ho moana be ilay page satria sary no amidy dia sary manaitaitra. Eto ny formulaire fa fenon'ny olona dia envoyeny, dia voaray ary amintsika ary amin'ilay contact arobase Madagascar Guide Madagascar circuit.mg, dia eto ny localisation ahitana ny Guide Madagascar circuit. Raha ohatra ka tena atao mapy dia hita eo mihitsy hoe eny Ambohitrarahaba io toerana io, rehefa cliquer-ntsika dia iny zao izy point menamena kely io, rehefa tena ataontsika ngezangeza io dia tena miapparaître eo ny toerana ahitana ny Guide Madagascar circuit. Hatrany hatrany moa zany dia miverina ilay toro mba tonga ny olona hoe manoratra na hijery an'ilay toro. Eto amin'ny sisiny eto dia misy ny info pratique, dia misy ny page Facebook, dia misy ny information réservation, dia misy ny album photo. Zay mahakasika an'ity site web ny Guide Madagascar circuit ity, ny teny anglisy miandry ireo raha ohatra ny design dia tonga dia tohizany anglais fa zany anglais zany tena spécialité ny tanàna zany, mankasitraka mankatelina.